De iresaka ihany koa sika amin'ny tsy maraina aty amin'ny lafin'ny politika dia natao ihany tsy resaka azy aranatsikaritra nareo fa nisy ny resaka tamiko ihany tamin'ny omaly manodidina an'le hoe ahoana le fihetsiky le avy eo anivon'ny fikambanan'ireo ny arambonany tamin'ny fafitony volana febroary taona 2024 le hoe AV7 zany de ninitsy ny resaka an'le izy tamin'ny omaly fa natao ihany tsy resaka fa tena mampiteny mona zany ary nia zany au de kajy politika isan-karazany zany hoe tsy hoe kajikajy politika fa au delà ny ambony ny resaka hoe tombontsoa intérêt sy ny sisan'ireo mpitantana ao anatin'le AV7 ny tena amiko ary tena voatery ampiakarana feo eto amin'ity maraina ity ny tena condamnable ny tena meloina amin'ny hery ray manontolo de ny fampiasana n'ireo faty olona mialatsiny tamin'ny fafitony volana febroary 2024 fitaovana ara-politika ninona zany mety hoe guerre politika na adiady ara-politika kajikajy politika stratégie politika atao amiko kosa tena tsy azo ny saina eritreretina mihitsy rehefa ny faty olona entinao tohatra fiakarana ampiasainao amin'izay lafin'ny politika izay na ivarotanao teny eo amin'ny lafin'ny politika na hanaovanao zany ohatrany hoe mercenariat politika na anakaramanao ny na hoe hitadiavanao vola zany hitadiavana tombontsoa tranganjavatra tahaka an'izany tena mamoehatra ary matohina mihitsy zany ary tena michoqué zany zay ny tena malaza azy ny fihetsika ireo le mpitantana sasantsasany zay hitanao mazava mihitsy zany hoe nisy volaniodina ndray tao hoe nisy tombontsoa nandeha ndray tao hoe ary zay ny tiako hitondrana fanazavana lava amintsika eto mihitsy satria hitako hoe manipulena eo amin'ny lafin'ny politika za kosa zany te ametraka mihitsy hoe ninina ady kosa ara-politika oka le fafitony volana febroary satria faty olona ngeno ifotorany zany rehetrarehetra izany de tsy tokony hoe exploiteny eo amin'izay lafin'ny politika izay ka zay ny mba tiako vakina bantsilana eto amin'izao maraina zao ary elako tsiny elako fondro mialofa everiko fa adidiko zay devoir zany eo anatrehan'ireo ndosy ny fahafatesana sy namony ainy tamin'iny andro ny fafitony volana febroary iny ary zay tsy maintsy resahako azy amin'ity anio maraina ity anamarika le daty ny fafitony volana febroary zany manko tsika afaka andro vitsivitsy dia akory ihany ny aterana zany hoe nanao falandresako amin'ny mpanao gazety moa zany ireo le hoe lohandohan'ny mpisorona sasantsasany io moa zany efa manahirana satria hatreto anie tsy fantatra mazava hoe iza ny tena mpitarika iza ny tsy mpitarika misy fiadivana toerana tao anatiny io AV7 io hatramin'izay fa le nanao falandresako amin'ny mpanao gazety aloha zany de hoe zay de manasa ny foloanankidimy satria moa tsika efa ao anatin'ny fampiavana-pirenena de miavaka mihitsy ny fankalazana nyty fafitony volana febroary ty amin'ity ndray mitoraka ity fanamariana fa tsy mankalazana fa anasa izahay ndreo filoham-piangonana azafady ireo filoham-panjakana miisa 5 ray zany aloha andrajoela fantatra fa tsy eto an-toerana roa fantatsika tsara fa tsy de misy hoe hidirany professeur Zafy Albert na ny amiral Ratsiraka ao anatin'le raharaha zany mazava ho azy fa ny fahatelo zany ary eo ny tena flagrant na tonga tena hoe allo resant ty tranganjavatra ty satria tena mampalahelo mihitsy ny zany raha eo ambony faty olona ianao eo ambony razana olona ianao no andehanao récupération politique no andeha anao fanararotana zany ny tena rabaky teny hoe manararopaty ary mba tsy tenenako an'le teny masika de hoe misy filazany malagasy an'izany olona manararopaty zany na hoe le resaka faty olona no lalaovinao zany amin'ny tombontsoanao ara-politika amin'ny tombontsoa ara-materielinao eo zany ny adevitra tiako apetraka hoe andrajoela zany tsy eo professeur Zafy Albert ny amiral Ratsiraka mazava ho azy fa tsy anatrika ohatrany mba misy fahasalasalana ihany hoe tsy anatrika an'izany hetsika izany satria ina moa de tena idirana fa mazava nge zany fa hoe Marc Ravalomanana nanaovana pimaso ao anatin'le de eo amin'izay ianao alaim-panahy hoe fihetsika avy amin'ny fitondram-panjakana nge ko politika avy amin'ny fitondram-panjakana nge le izy ka le izy raha ohatra hoe lafiny rehetrarehetra alageriko amin'ny malagera ozy ny fitenena tsy afaka mametseny ny fitondram-panjakana tsika raha hoe ikonikonina anao zay amelezana n'le adversaire politikany izy moa ny adversaire politikany amin'izao fotoana izao de hoe ny vondrona ny toko mapara andrajoela sy ny sisa ary alliance ambodivona reny zany ny adversaire politikany de hoe raha lalao politika hoe ady politika normal alageriko amin'ny malagera de hoe manao stratégie de tsy manino fa ny stratégie ampifotorinao eo ambonina razana olona kosa izay
devoir de mémoire zany tsy tokony holotonao amin'ny trangan-javatra amina hoe intérêt passement politique tahaka an'izany de tsy maintsy vakiana bantsila satria tsy rariny loatra ary tena makarary fo matohina ary tena anamelohana ikondannena mihitsy andreo mpitarika ny AV7 manao any fihetsika io le adevitra zany tiatsika apetraka de tahaka an'izao ilay mpitarika zany bona moa ny tena fahafantarana an'izy iny zany mialatsiny andre matoa bona fa bona ny tena fahafantarana azy iny zany zay nanao an'le valanresaka ho an'ny mpanao gazety zany de tsy tahotra tsy enatra zao ange le trangan-javatra misy le izy tsy hoe fahalaina nanandriamatoa Marc Ravalomanana arabasoa arabatsara raha mahavita miavana arabasoa arabatsara raha mahavita hoe amin'ny fandraitanana indray fa zao misy asina tsy maintsy apetraka ao anatin'le izy de ny hoe ny fitsarana malagasy mihitsy fitsarana mbola eketsika rehetrarehetra fa mahefy eto amin'ny firenena no laza fa condamné ary meloka reconnu coupable nekeny ny fitsarana fa diso mikasika ny raharaha io Marc Ravalomanana de mba ahoana ny fieritreretan'ny olona fianakaviana tsy afaka miteny satria tsy ny AV7 rerenginy na moy olona na ny tompony le tolona tamin'ny taona 2024 ka hoe ny AV7 rery no sarotiny amin'le 7 février fa ny olona rehetrarehetra saroty za zao tsy AV7 fa za tena sarotiny ary maharary raha ohatra ka io fa 7 ny volana febroary io ny exploitena politiquement ohatran'izao ary zay no mahatonga na hiteny elana tsiny elana fondro fa raha ohatra ka olona efa nekeny ny fitsarana malagasy fa condamné ary reconnu coupable tamin'izay resaka vono olona tamin'ny fa 7 ny volana febroary zay de ohatrany hoe atao tsinitsinina izany asaina anatrika ny commémoration an'le fa 7 ny volana febroary ohatrany hoe zany hoe mandray ohatra anankiray tamin'ny andron'ny Hitler de nisy zany holocauste izany de ny holocauste nisy maty moa zany Hitler fa ohatra zany hoe taranaka Hitler ve zany no asaina i-commémorer en mémoire fa tsy commémorer en mémoire fa atsiaro andreo victime zany holocauste nataony Hitler izany zany kosa angamba tena inimaginable mihitsy eto ambonin'ity tany ty de ohatran'izay tsisy valaka no atao za tsy miteny hoe Hitler Marc Ravalomanana ilako tsiny tsy zay fa ohatran'izay tsisy valaka no ataondry bona ao anatiny raharaha io marina mafina ny olona maty noho ny fahafeton'ny volana febroary azy angamba niodana tany ampasana tany mba taitra ihany amin'ny trangan-javatra dégoûtant tena manafitohina nataon'ireo mpitarika ny AV7 noho ny antony inona eo amin'izay tsika miara-mijery noho ny antony inona zao manko ny zavatra misy tsara ny anazavantsika an'izay ireo mpikambana ao anatin'ny AV7 ireo zay tena voazava zany ny dossier médical sy ny sisaka mandray an'ilay fanampiana isam-bolana de mariako tsara mihitsy fa tsy fanampiana avy amin'ny Andra Rajoelina io fanampiana io fa fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ao amin'ny secrétariat général amin'ny présidence no raisina io fanampiana io le hoe 200 000 ariary par mois na ray 1 million zany 1 million de FMG isam-bolana io zany tsy misy hoe Andra Rajoelina na Hery Rajaonarimampianina fa dito-panjakana no nandraisana an'io fanapahan-kevitra io zany hoe amin'ny madito-panjakana azy zay tsy hoe rehefa niany le Andra Rajoelina de tapaka le fanampiana na hoe tonga Hery Rajaonarimampianina de fa continuité de l'état zay de manome an'io vola io tsy misy fijerena hoe mahasositra tokony na mahafaly tokony de omeko an'le vola na tsy omeko an'le vola fa obligation io adidiny fanjakana io de zao ny zavatra misy ko satria moa zany ao amin'ny présidence no migérer an'le vola de zay mahakamokamo zany de omena zay tsy mahakamokamo zany zay mahakamokamo zany de tsy omena zay rere hoe dry ohatra mbola mitakosikosana any ambody vonany takosikosana ohatra hoe mbola manoanoa pana le fanampiana na hoe raha onana tsy omena raha onana moa zany fa mbola tsy hoe tapaka fa so diso de avy amin'izay zany retsy hoe zany hoe atao karazana takalonaina zany le fikambanany le victime ny fa7 ny volana febroary de miasa amin'izay mercenaire politique tahaka androboana zay miala tsiny miala fondro fa tsoroko mihitsy fa mercenaire politique ny filazany zany de avy amin'izay andeha anjono zany de amadika an'le esprit ray manontolo mihitsy ohatran'izay fanazavana tsotra nataoko anareo zay hoe andeha commémorer na hoe atsiaro ny mémoire ny victime ny holocauste ve de Hitler no atsona na ny fianakaviany Hitler no andeha atsona de andeha atsiaro ny fa7 ny volana febroary de mba imagine hoe Marc Ravalomanana na invitena tsy hoe fahalaina na ny Marc Ravalomanana za manokana tsy mana problème mino fa tsy mana problème ny AV7 amin'ny Marc Ravalomanana amin'ny maha olona fa misy fitsarana teo nanapa-kevitra fa meloka
savy hoe le fampiavana-pirenena amafanana zany amafanana zany fahefan'ny fitsarana izany fa raha zay no izy de foany le fitsarana zany tsisy antony ilaina le fitsarana intsony zany fa aloha zany ny politika fotsiny manapa-kevitra androany rehefa miavana androany manao bras dessus bras dessous miara-misaika de votsitra daholo zany rehetrarehetra izany non aza dononareo fa tsy enao rery andre matobona no atao hoe AV7 tsy nareo ny teny tamin'ny valandresiko ampanao gazety renireny natao hoe AV7 fa misy olona hafa ao anatin'io ary nareo tsy afaka misoe prononcer na miteny amin'ny anaran'ireo olona maty reo fa tena mamoetra ary condamnable tena azo melohana mihitsy le fihetsika zany noho izay trangan-javatra izay ary ny tena manahirana fa kitsika mpantsirana de le hoe ampitahorina zany le olona aveo hoe aso de tsy mahazo an'le fanampiana intsony de manaiky an'izay fampiasana raha politika izay mangany fotsiny nge moa ny resaka mandeha zay mivoaka ao hoe terena ny fampidirana HVM aloha de mitohy mahazo an'le vola hoe tsy maintsy miditra HVM de mahazo an'le vola akoatrany hoe akana zany nge tatarainy reo mpikambana ao anatin'ny AV7 reo za zao témoin afaka mijoro vavolombelona zany hoe akany bona vola zany zay misy ny tsy mahazo mihitsy zany nefa ny ao anatin'ny listra misy moa zany zay mahazo de mbola anasilarana vola indray zany ve de mba azo ny tena eritreretina hoe no ny tombontsoa kely fitiavana kely etseroa ve no andeha aminona ny mémoire n'le olona maty tamin'ny fafito ny volana febroary ny katsikatso politika anao tsy maninona ianao afaka hoe za andeha anohana ny era-jonary mampianana indray normal moa zany satria zay mampikaramanady ara-politika izany bona izany nge nraisina niasa tao ambotsy roatra aloha tamin'ny andro ny teteza mita de mbola tsy ampy zay fa nitendrena CT indray na membre ny conseil nina mo congrès de la transition zay ndray de mbola mahazo an'le fanampiana amin'ny AV7 zany hoe tena le nobaikion'ny tombontsoa zany tao anatin'le izy de avy am'izay le resaka hoe zay tsy mitangina soavaly maty ohatrany hoe soavaly maty zany ve le affaire 7 février de aleo am'izay zany tsy mbadika makaty amin'ny fitondram-panjakana satria io mety ahitana tombontsoa kokoa sady tsy vitany hoe révoltant le izy fa tena mahamenatra hoe masamijery fitaratra ve le olona de mandeha miteny an'izany trangan-javatra izany masamijery fitaratra ve izy de miteny antenany hoe fa ino ny tilozana ataony ty zany tena mbola endrika anankiray an'le atao hoe fampiasany eo amin'ny lafin'ny politika zany nefa olona maty ny resahany eto aza donona fa tao anatin'ny transition dradradratra nge zany bony zany mbola inona moa izy to io le vondrona politika ivadiany am'izao fotoana izao io mbola nandony mpisolo vavandreo niarambona ireo tany Afrique du Sud nanenjika ny Marc-Ravalomanana ny avocat ny AV7 nge ka mbola reo le vondrona politika ivadiany am'izao fotoana izao reo no paye azy tena mampalahelo le toedraraha tena tohana mihitsiny zany ianao de le fividianana le toe-tsaina zany ndao fidinany olona ndao anaovana toe-tsaina inona moa ny filazantsika an'izany toe-tsaina mpamadika tahaka an'izany perfidie zay ny tena malaza azy tahaka an'izany zay zany mbola tedavina voiziny manahirana ao anatin'izay resaka tiako tenenina izay de tsotra hoe io tokoa nge mahatonga antsika mimetra-panontaniana solombavam-baoka aza nge voavidy volana kipony masom-panahany amina resaka lalàny tsy jery an'izay fitsarana avy mbola ny juriste anankiray aza rehefa tambazana toerana ao anatin'ny HCC de miova ny fomba fijeriny an'le lecture an'le andiny lalam-panorenana maika mofo zay zany fa reo olona madinidinika ireo de hoe tsy azo vola tsony nareo raha mbola makany ambody vonany tsy azo vola tsony nareo raha mbola manao an'izao de alony mahazakazaka makany ambody tsoroatra satria décret io zany hoe zay titiny le fitondram-panjakana zany ame izy de mame tsy ame izy de tsy ame fanampiny raha teo ihany koa le akoatran'le 1 million fimena nge de omena solombody akoho ihany koa ianareo de am'izay zany mba ohatrany hoe betsabetsaka zany no le fandrayatra am'izay de voasarika ianao nefa nio de tsara ny ametrahantsika io tsy hoe tsy rarahiny Androajoelina tsony le AV7 ka hoe tsy nomeny vola intsony tsy Androajoelina nge mamea an'io fanampiana io fa décret io didim-panjakana io ary raha ohatra ka tsy tia ny era-jonary mampianana ny famezana an'le vola de abrogeny zany le décret tapahany zany le décret fa izy tsy hanao an'izay satria nentiny anaovana récupération politique ety le fitondram-panjakana anaovana récupération politique zany lay vola omena n'le victime le fafito ny volana febroary
de inona zany zao tia natao io zany de iny zany Marc-Ravalo manana sera John Armampianina fa ho avy ao amin'ny fafitony volana febroary hitsapy an'le mémoire an'le victime satria ry zareo no tianao récupération politique ao anatin'le tena mampalahelo zay ve zany sanatria ny zavatra hitranga zany hoe hojapena ho tengena ny eo amboniny le mémoire an'le olona maty zany noho izay lafiny politika izay zany le hetsika satria nisy olona tao tahaka androboana zay tsy nijery an'izany considération zany tsony fa noho le resaka hoe nisy vola tao de aloha nivadika ananao an'izay de zay ve sanatria ny vava miteny no anosihosena ny mémoire n'izany olona maty zany na maty noho n'ino io na maty n'ino de misy mémoire na maty teo ary tsy azo on ne salit pas mémoire na victime tahaka an'izany mémoire na olona maty tahaka an'izany ary zay le zavatra tiako nytenena to ilana tsiny ilana fony fa tsy hanibona irerina ny AVC reo le olona nanao valandresiko ampanao gazety reo irery le fafitony volana febroary na le tolona fa ho an'le vahoaka malagasy rehetra izany hoe tsy voatery miray hevitra amin'izao zavatra ataony bona izao daholo ny olona rehetrarehetra sy reo le mpiaradia am'ireo le vice président sy ny tariny reo tsy voatery ary za mino fa tsy hankasitraka daholo an'izany fihetsika fahafa izany satria voajerena angela izy de tena hitanao mihitsy hoe choquant mahatafy toy iny de io ve ianao de andeha hamonjy aza-donoina fa le esprit le toe-tsaina no entina de ho tonga zany ianao amin'ny fafitony volana febroary zany de Marc-Ravalo manana sera John Armampianina ny hitanao ao tena mba tsy rariny kosa hoy ahy tsy mety era John Armampianina zay impiriny renier an'io ary ny tena mampalahelo de zao hoe fanjakana indray no karakaran'le fafitony volana febroary tamin'ny herintaona nefa ny renier ny era John Armampianina io 7 février io izy tena ny tsy tonga teny il a renié le 7 février zay tena antony nahatonga ny tolona tamin'ny taona 2010 de io no azo lazaina fa hoe tena ny fédéré an'izany mpitolona izany io 7 février zany hoe le mémoire an'io zany tena misy symbole ao zay tsy azo hitsahana tsy azo potehana noho ny fitiava-kely noho ny kajikajy politika noho ny fanaovanao mercenariat politique na fikaramana anady politique misy symbole ao zay tsy azo sombaina hoy aty eo de era John Armampianina efa nanitsaka an'izany tamin'ny herintaona ary il a passé la première année de son pouvoir nanimban'izay nanimban'izay tolona izay de ianao ny tolona namony tena teny saika maty teny de moramora ry avindray ianao mijapy mitangina eo ambony le 7 février anay Andriamatoa président mba tsy fantatro zay fahatongavatsain'le olona manao an'izany hoe zay le teniko anao hoe mahasamyjery fitara ve ny olona nanao an'izany masa miatrika mason'ny olona ve ny olona manao an'izany hoe tena vadiny tahaka an'izay zany am'izay tena gauche mihitsy hitanao mihitsy hoe tsy mitombona mihitsy zany le argument nentina hoe amin'ny anarany fampihavana pirenena de so fampihavana pirenena ve no atao ny Allemagne zany ngery zareo allemand nge niavana de niavana tokoa natambatra ny RFA sy ny RDA sy ny sisa tamin'izany fotoana izany zany nge zavatra tiatsika teneniny fa tsy reny olo reny tsy hoe satria niavana ny république fédérale sy ny république démocratique ny Allemagne tamin'izany fotoana izany de fa de amitsika zany de olona tsara sy masina soso tokoa zany Hitler zany mais non pas du tout satria misy mémoire na victime tsy tokony holotonao tsy tokony hitsakitsahanao tsy tokony fitetaka ao amin'ny tany ohatrany hoe rarahanao maloto tahaka an'izao zavatra atao izao ary miala tsiny miala fondro fa azotsika metraha-panontaniana hoe inona ny légitimité androboana sy ireo hoe filoha lefitra hoe Jean Paul atao anatiny le inona moa izy teo le AV7 any zany le tiatsika resahana no zay resaka izay zany Jean Paul zany nge latsaka fidina solombavam-bahoaka fa 200 ny vatony tsy lany solombavam-bahoaka zany any mbola azotsika metraha-panontaniana tsara ny légitimité an'izany olona izany fa ny anankiray hitanao zao fa nandeha niraisana ny asa tao Ambotsiroatra de matahotra ny asany Ambotsiroatra ve de andeha amadika an'izany matahotra sao de tsy ahazo vola le fotom-pisainana zany hoe atao karazana chantage zany le azafady atao karazana takalonaina zany zay ohatrany hoe lasa takalonaina zany le victime ao anatin'le AV7 hoe raha vao tsy manao an'izao nareo de tsy mahazo an'le vola nefa nio fanjakana fa tsy tokony nisy considération politique mitovy amin'ny hoe fonctionnaire zany ianao de hoe ianao ve rehefa tsy manao HVM de tapahana ny karamanao tsy manana droit anao an'izany ny fitondram-panjakana de ohatran'izay tsisy valaka le
zay natonga antsika namaky mpantsirana izy mba oka kose mba oke zavatra fa atao zavatra fa iarahana mijapy am'le fitondram-panjakana zavatra fa ampiasana le kajikajy politika anareo fa tsy ny mémoire ny victime ny 7 février nda napesao exploité daholo n'importe quoi exploité daholo ny fayan'ny fitondrana any rajoela rehetrarehetra exploité tsy maninona zany fa ady politique zany hoe à la guerre comme à la guerre eo amin'ny lafiny politique de azonareo trandrahana daholo mifanalaba raka eo de mifanaova tolona eo de mifanaova n'izay azonareo rehetrarehetra tao fa avelao ny mémoire ny victime ny olona maty tamin'ny tolona satria zay no natonga n'io tolona io anjara io fête 7 février io no fédéré ka nampivondrona ny mpitolona hoe non tsy azo ekena kosa fa à partir du moment misy aina latsaka tsy mety tsony ary tsy azo ekena intsony ny janona ny maro karavalina maneo fitondrana zany nge nampivadika miaramila tamin'ny 17 février fa azatonany de zay rehetrarehetra izay raha tsy nisy ny transition tsy niakatra teo amin'ny fitondrana Erajon Armampiana ary tsy nidradradratra izy hoe za de candidat hitondra ny fanevany tolona zany hoe tena hitsana tsy vitany hoe misalira zany ianao fa tena manitsakitsaka mihitsy zany le mémoire n'le tolona ka zay le tsy azo ekena natonga antsika hamaky mpantsilana n'izay tranga izay ary natonga antsika anao an'izay fanamariana izay tamin'ity maraina ity naraka dokam-barotra isika dia andray ny antso ny tarbianao mpieno sy hamaky ny SMS ihany koa amin'ity maraina ity de manasa anao mpanajana amin'izay ary ao anatin'izay adevitra misokatra izay rehefa vonina ny dokam-barotra zany ao anatin'izay resatsika izay tsetsatsiaritra ihany tokoa no ametrahantsika fanontaniana hoe de ahoana moa zany zao zany no ny fanasana vondrona anankiray ve zany zao de andeha ho tonga etsy Mahamasina Marc Ravalomanana zay mbola vao namafisiny gazety omaly fa hoe mbola assigné à résidence zany hoe mbola tsy mahazo mihetsika eo zany de rehefa iza zany manasa satria particulier fa tsisy fanjakana le atao hoe AV7 de hoe afaka andeha se déplacer ao Mahamasina ve zany Marc Ravalomanana de zany rehetrarehetra zany ny ahitantsika an'le comédie zany ary aza tonoina fa ny adevitra mipetraka ihany koa de hoe Marc Ravalomanana azy no ny raha pitsarana satria aza tonoina fa io Marc Ravalomanana signé résidence io nge ka voalaza fa n'olo hoe fidirana antsokotsoko teto Madagasikara raha pitsarana zany fiverenany antsokotsoko teto Madagasikara de amina raha fidirana antsokosoko tsisy faty olona na ray aza ve assigné à résidence Marc Ravalomanana de maika fa amin'ny anao nisy raha faty olona zay efa ny tranché ny fitsarana ny laza fa meloka le olona de le plus simplement du monde ianao faran'izay tsotra indrindra faran'izay mora indrindra de hoe miantso anao Mahamasina zay Andriamatoa Marc Ravalomanana scandaleux tena tsy azo any saina ny eritreretana mihitsy zay natonga nanapany lakolosy mba atsapatsika n'izany famakafakana zany adevitra entiko izany io moa tsy natao ho an'ny fanatika hoe pro Ravalomanana zay hoe de efa le lalatina moa de ohatran'izao fa ho an'ny olona afaka mandinika amin'ny fotony ary ho an'ny olona afaka manao preuve na inona moa zany filazantsika an'izany fomba fijery zany anankiray izay miainga amina principe tahaka izany zany fa tsy hoe efa misy le fanatisme ny Marc Ravalomanana de tsy afaka hijery fa ho an'ny olona afaka mandanjalanja ouvert d'esprit zany na misokatra saina zany nanaovako an'izay famakafakana izay